Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy de mbola ankafaliana no andorana anao ny mety toetry ny andro ho an'ny talata ny alarobia ary ny alakamisy ho avy izao indray. Mikasika an'izay toetry ny andro zay ary dia somary mbola mibanterana aloha indrindra ho an'ny roa andro voalohany ny fandalovany tia rindron-drahona tia atao atsimon'ny nosy amin'ny ankapobeny zany de amin'ny ilany andrefan'ny nosy rehetrarehetra iny no miakatra tsikelikely ny maripana ao anatin'izay telo andro zay fa na izany ary dia somary ahitana fidinana kosa ny maripana amin'ny motsiraka tsinanan'ny nosy ny ilana tsara ny ampovoantany iny indrindra moa amin'izay fa telo ny andro zay ho an'ny aty ampovoantany. Hojerentsika amin'ny atsipiriany aloha ny toetrandro fanaraka amin'izay fa alohan'izay ny aty Andranomasina kosa vokatry ny fisian'ny rindron-drahona ihany dia mbola somary mahery aloha zany ny onjan-dranomasina ao amin'iny morotsiraka ao anelanelan'ny Toliara sy Taolagnareo iny ho an'ny Rapitso maharitra hatramin'ny larobia ka hatramin'ny alakamisy maraina izay fampilazana amin'iny morotsiraka iny izay tokony hitandrina manaraka an'izay zany ny mpampiasan'ny ranomasina amin'iny toerana iny. Toetry ny andro ho an'ny Rapitso maraina ary de mbola misy zany ny orana tandrivon-drahona malefaka amin'iny morotsiraky ny vadivavy fitovinany sy ny faritra atsimo atsinanana iny torak' izany ihany koa amin'ny manamorona ny Taolagnaro iny akaendrika orana malefaka izy aty morotsiraky ny Anaranjorofo sy Antalaha raha toka somary ahitana andianjavona ny vao maraina ny ampovoantany sy ny ilany andrefan'ny ampovoantany rehetrarehetra iny aorinan'izay moa dia ifandibiasan'ny rahona sy ny masoandro izay andro izay nitolakandro ho an'izay ihany ary de mbola mitoetra trany ny orana tandrivon-drahona amin'ny morotsiraky ny Manora, morotsiraky ny faritra vadivavy fitovinany ka raty amin'iny morotsiraky ny atsimo atsinanana iny mahazo ny Taolagnaro dia mbola somary mandrahondrahona ny ilany atsinanany faritra ampovoantany fa de ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro hatrany any amin'ny faritra sisa. Raha ny mpiasika ny maripana kosa raha ho an'izay Rapitso izay ary de mbola mandididina ny 3 ka hatramin'ny 5 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra ampovoantany tafalatsaka hatramin'ny 8 ny ambany indrindra mandididina ny 5 ka hatramin'ny 20 kosa ny morotsiraka atsinanan'ny nosy raha toka 7 ka hatramin'ny 12 ny morotsiraka andrefan'ny nosy matratra 4 kosa ny ambony indrindra dia tahajika zany any amin'ny faritra Boeny sy ny faritra Sofia. Ho an'ny toetry ny andro ho an'ny alarobia kosa indray ary dia mbola misy fiantraikany hatrany rindron-drahona ato atsimo atsinanan'ny nosy ahitana orana tandrivon-drahona araka zany ny morotsiraky ny Taolagnaro ny faritra atsimo atsinanana iny ny faritra vadivavy fitovinany ka hatramin'iny manodididina ny Manoro iny misy tandrivon-drahona miserana ihany koa amin'iny morotsiraky ny Toamasina iny ankoatr'izay moa dia ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana ho an'izay alarobia izay ary de mandididina ny 12 ka hatramin'ny 14 aty amin'ny afovoantany ny ambony indrindra somary latsaka kely 14 ka hatramin'ny 17 ny aty amin'ny motsiraka atsinanana ary 30 ka hatramin'ny 20 ny motsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra kosa dia 13 degré Celsius aty avaratra ny faritra Betsiboka, Boeny ary Sofia. Faranantsika kosa izay amin'ny toetry ny andro ho an'ny alakamisy de mbola misy aloha ny orana tandrivon-drahona ho an'ny aty atsimo atsinanana hatrany mahazo ny Taolagnaro iny torak'izany ihany koa ny morotsiraky ny faritra atsinanana ary ny faritra Analanjorofo somary mandrahondrahona ny ilana atsinanany faritra ampovoantany fa de mbola ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro ny faritra sisa. Ny maripana raha ho an'izay alakamisy zay moa de mandididina ny 2 ka hatramin'ny 13 aty amin'ny faritra ampovoantany tafalatsaka hatramin'ny 5 ka hatramin'ny 9 ny motsiraka atsinanan'ny nosy 3 ka hatramin'ny 13 kosa ny motsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra dia ny faritra Melaky 13 degré Celsius. De makasitraka anao indray nanaraka izay hatramin'ny farany manasanao anaraka ny vaovao hatrany manaraka indray veloma tompoko.